Tantanina mipetraka ny rehetra amin'izao fotoana izao no hoe ho tanteraka amin'ity taona ity ny fifidianana be ny tanàna Satsy isan'ny nitondra fanenkevitra mahakasika izay Ramatoa Beatrice Atala raha nitondra ny fomba fijeriny mahakasika izay fifidianana kominaly izay. Ngamba fa enitsika rehetra ny tapa-kevitry ny Assemblée Générale ny Senita raha momba ny fifidianana be ny tanàna amin'izao fotoana izao dia ny tapa-kevitry ny Senita zany dia hoe miantry ny io lalàna zay dinina any amin'ny Assemblée nationale io ny Senita zay voanao fivorina miaraka amin'ny comité de pilotage zany azahoantsika mahalala hoe tratratsika ve le fepotona azahoana manao an'ilay fifidianana amin'ity taona ity sa tsy ho tratra dia amin'izay fotoana izay ngamba no hoenitsika izy amin'izay fotoana izay fa hatramin'izao aloha dia mbola ao anatin'le fetra kanefa oviana no mivoaka izay lalàna zay avy any amin'ny Assemblée nationale izay fantatsika tsara koa io moa ny zavatra efa nilazainay foana ngamba nanomboka amin'ny voalohan'ny taona hoe majirevy reny lalàna momba ny décentralisation io efa 1990 io teto amintsika teto tsy manaraka ny zava-misy foana raha jerena le constitution dia zao izy zany no dinina nefa ao anatin'ilay constitution koa dia milasa fa hoe raha loi organique no dinina dia 5 andro jerena fotsiny zany io zavatra io aloha afaka 5 andro vo azo atao débat vo azo resana vo azo jerena vo azo étudiena nefa ny Assemblée nationale indray lazainy le lalàna fa 12 jours ihany ny fivorina extraordinaire tapitra rapiso zany le 12 jours zao dia mbola iandro 12 jours indray zany tsika zay vao lany ao anatin'io loi de sur la décentralisation dia ozy hoe lo anankiray io ao anatin'ilay lalàna mifehy ny communal ihany koa